vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny VAOVAO. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Ça d'une option Tino à Blue Line TV à Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny VAOVAO. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny VAOVAO. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ray volana farany amin'ity taona 17 arivo ity mbola nahitana fiakarana trano ny viditsolika teto amin'ny tsena anatiny. Fiakarana afindray ankoatra ny fiakaran'ny vidim-bary ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro. Miandanja trano ihany koa ny sandan'ny ariary. Manoloana ireo rehetra ireo mitaraina ny vahoaka amin'ny tsy fandraisana andraikitra ny fanjakana. Ny andindinizay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Ilirabiata. Tontolo androany ny andiany fa 17 amin'ny marathon international de Tana. Nizara telo mazava ny sokajina zakazaka mitotsaina. Malagasy avokoa no nandromaka ny amboara nateo aza ny fandraisana anjara ny ireo mpiazakazaka vahiny. Nizotra tsara amin'ny ankapobeny ny hazakazaka. Anlae insuffisance cardiaque vokatry ny cyanure ny nafaty an'ny slobodan praljak izay namono tena tao amin'ny pitsarana ny farany volana novambra teo. Izay no navoaka ny parquet néerlandais ny zoma lasa teo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao kOLO TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia iray volana farany amin'ity taona 17 arivo ity mbola nahitana fiakarana hatrany ny viditsolika teto amin'ny tsena anatiny. Fiakarana hafa indray ankoatra ny fiakaran'ny vidimary ny vidin'ny entana fampiasa amin'ny davanandro. Miandanja hatrany ihany koa ny sandan'ny ariary ankilan'izay manoloana ireo rehetra ireo mitaraina ny vahoaka amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana. Ny andidin'izay arahanao anatiny ity mantoan-dahatsoratra ity. Vidim-bary 700 ariary ny kapoaka, solika 703 ariary ny litatry ny lasantsy ary 703 ariary ny litatry ny gazoil. Legioma entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro euro manodidina ny 703 ariary. Ireo raha fitipitina ny vidin'entana iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Efa mihoatra ny €1 ankehitriny ny litatry ny lasantsy. Tato anatin'ny enim-bolana faharoa tamin'ity taona ity tsy nitsahatra ny dangana ny vidim-piainana. Ny mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao tato anatin'ny enim-bolana faharoa nyity taon'ity ihany koa no nandray fanapahan-kevitra samihafa ny fitondram-panjakana. Voalaza fa ialana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana na amehezana ny vidim-piainana. Tao anatin'ny fotoana io no navoaka ny lelavola vaovao 2 alina ariary. Tao anatin'ny fotoana io ihany koa no nampiakarana fanindroan'ny taux directeur tany zanabola amin'ny banky ho 5,500. Ireo fepetra ireo izay nolazain'ny tompona andraikitra fa amehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana na dia nampy ihany mpanara-baovao indrindra ny paille de carena aza. Tsy hita ny politika ny fanjakana amahana ireo olana ireo eo amin'ny lavitrezaka. Ny zava-misy anefa ny vahoaka ihany no mizaka ireo fiakarana ireo. Efa misy ny fepetra raisina hoy ny prime ministre nampitombona ny varina farana. Tsy miova nefa ny vidiny anjifan'ny malagasy azy. Ny sitona lakilosy amin'io fiakaran'ny vidim-piainana midangana loatra io ny mpampianatra pikaroka sy mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Mitaraina izy ireo ny amin'ny tsy fandraisan'ny fanjakana andraikitra. Mazava araka izany fa na misy aza ny fepetra raisin'ny fitondrana. Tsy vahaolana maharitra sy politika mazava amahana ny olana vahoaka madinika izany. Mitombo hatrany io fiakaran'ny vidim-piainana io. Nandritra izany fotoana izany anefa fivoriana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, fiara-miasa amin'ny vahiny, fandaniana lalàna tsy laharam-pahamehana amin'ny vahoaka no nataon'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Andrasana fatratra treto ny fandalovan'ny lalàna momba ny fifidianana eny amin'ny anteny mera.
miandry ny taona 2024 anatanterana ny fifidianana ny mpanara-baovao. Akoatrizay efa nentina tato anatin'ny fampahalalam-baovao omaly ampahany tao amin'ny fandarana ankitso-po hafa indray no entina aminao anatin'ity fandananiana manaraka ity arahoary. Olana ara-potikevitra, ara-pitantanana, ary indrindra tsy fantatro na fiteny moa zany fa resaka financement ara-pamatsim-bola. Noho ny fanjakan'ny loi du marché reo mpandrarah reo zany no mahazo tombony eo amin'ny tsena zany fa adino le tatsaha mpamokatra sy mpamboly vary. Dia eo amin'izay ny lahatsika n'ilay fanjakana mila fanjakana mpandrindra zany atsika mila fanjakana matanjaka mba ifehezana an'io fidagany vidim-piainana io zany. Ka ny zay zavatra zany misy ifandraisany amina sehatra rehetra eto amin'ny firenena na inona zany. Rehefa tamin'ny fanjakana zany tamin'ny nanomboatra ny loi de finance tamin'ny 2017 zany loi de finance tamin'ny taona ity zany tamin'ny herintaona dia efa tokony efa nisy zany karazana hoe zany hoe paikady zany napetraka hoe afaratsika ny vary zany dia zao dia efa izy atao nafatra azy zany dia hoana fitsinjarana azy zany mba tokony hoe tsisy ny zavatra intsony zany fa efa tokony lamina zany ohatra zavatra nitolotra zany eto amintsika zany misy karazana hoe zany misy tsy fahatombanana zany lizy no natony maro samihafa dia hoe tsika indray ary hoe tsika zany varitsika indray tsy aby atsika eto anatin'izany zany zavatra ohatrany hoe mampahay mijery ny zavatra ohatran'izany satria hoe efanao zany efa dia voalohany dia mifantatra hoe tsy ampy le fikarany zavatra nefa zany tsy misy zany action atao zany hoe apakatra n'le izy zany hoe ahoana zany nanaovana an'izay zavatra zay. Teneniko teo ihany koa hoe tsy ny vary ihany ny olana eto fa ny vidim-piainana mihitsy zany ny ankapobeny zany eto zany ndreo hoe miakatra be zany tsaraka ny tokony ho izy ary za mety ohatra hoe mety mbola hiakatra be zany io vidim-piainana io zany amin'ny taona ho avy any amin'ny janvier février mars zany. Ny io moa zany misy miteny koa zany hoe tsara ny zany zao fa avy hoe lafo miva satria amin'izay zany mba bebe vola miditra amin'ny tantsaha nefa ny amin'izao tantsaha mihitsy zao victime le vary lafo satria ny azy zany tamin'le vokatra ny variny na vidiny ny azy ny variny fa tsy amin'izao tsony izy zany zao lasa izy zany zao mividy vary indray zany izy zany zao no zany tena mahazo vola zany tsy nitantsaha akory zany tsy hoe mahantra zany mahazo vola amin'izao taona zao fa le hoe mpandelanelana amin'le vary zany zao no tena hoe mahazo tomba anatin'le izy. Mangina ny tsenan'ny asan-tanana malagasy tamin'ity taona ity noho ny fisian'ny valinaretina pesta teto amin'ntsika ankoatran'ny tsy fampin'ny akora fototra sakana tsy mampiroboroby azy ihany koa ny tsy fivoan'ny didy fampiarana amin'ny lalàna mifeny asa-tanana malagasy raha ny fanazavana azo miantarandriana evo. Nianatra amin'ny 900 ny mpanjifa ara malagasy nandritra sy taoriany fiparihan'ny valanaretina pesta teto Madagasikara hoy ny lehibe ny tsena misahana ny asa-tanana malagasy iray nanaovana fanadihadiana. Ny fiainan'ny mpizahantany tonga eto amintsika no mahatonga io taio ho ambany. Ny tsena zany aloha zao resaka ara malagasy dia tena tsy misy mihitsy. Maika avy nisy pesta teo moa dia tsisy vazaha mihitsy. Zao hitanareo mangingina be zao ny tanàna. Nefa ny vahiny tena mividy ara malagasy. Ka le vokany zany ny mpizahatany mandeha isa-taona dia zao efa vokan'le pesta teo zao mbola any amin'ny herintaona manomboka amin'ny herintaona amin'ny 2027 vao tena hita satria zay izy vao matahotra no akaty. Hatreto tsy mivoaka ny didy fampiarana ny lalàna mifeny asa-tanana malagasy isan'ny sakany amin'ny firoborobony anefa izany. Ny artisanat amin'ny ankapobeny ny olana moa zany mitovy amin'ny fiainana rehetra amin'ny ankapobeny ny fampiarana ny lalàna zay ihany ny tena olana fa rehefa mipetraka tsara ny lalàna mipetrapetraka daholo ny fampiarana ny réglement sy ny texte réglementaire dia mandeha ho azy ny rehetrarehetra. Ohatra hoe ny arrêté ministériel tsy mivoaka ny sasany décret d'application tsy misy ohatrohatr'izany inge. Tao anatin'ny 5 taona noho ny fitombon'ny orinasa madinika sy vaventy niditra amin'ny fivarotana asa-tanana malagasy ny tombo ny fanondranana makany ivelany raha ny fanazavany teo anivon'ny ministeran'ny indostria saingy mbola tsy maharaka ny tenady ny tolotra. Olana trany tsy fampiny akora fototra eto amintsika Maurice, Italia, Japon, Afrika Atsimo, Europe no mpandray betsaka indrindra ny vokatra vita amin'ny alalan'ny asa-tanana malagasy. Fotoanany dogavatra isika izao aorinan'izay no anarahantsika ny fanadihadiana fa mitobaka eto Madagasikara ireo sakafo misy akora simika. Avy eo dia ny marathon international de Tana andiany fa 17 izay totosa tamin'ity androany ity. Rehefa avy eo ary.